Nanamafy ny mahasoivon'ny vondrona Europiana Andriamatoa Leonidas Dezapsidis androany fa hatreto aloha tsy mbola tapaka ny famatsim-bola Madagasikara anampiana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Makasika ny datim-pifidianana kosa indray dia nambarany fa ny komisiona manokana misahana ny fifidianana sy ny vondrona iraisam-pirenena no tompo-marika amin'ny fandrafetana izay datim-pifidianana izay ny akon'izay ary. Les problèmes ne se posent pas de financement. C'est ce que j'ai dit aussi dans une interview hier, c'est que les financements de l'Union européenne, soit par les Nations Unies ou par les organisations non gouvernementales pour les élections, n'a jamais cessé, continue. On verra bien, c'est ce qui se passe pendant ce week-end crucial et nous allons voir, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Tsy mbola mianto aloha hatreto ny famatsim-bola ho amin'ny fifidianana eto Madagasikara raha nambaran'Andriamatoa Leonidas Dezapsidis mahasoivon'ny vondrona Europeana miasa simona eto Madagasikara. Nandritra ny feonany tamin'ny gazety androany maraina tetsy Anosy dia nanambara ity mahasoivo ity fa ny datin'ny 24 Jolay hatreto no fantatra izy ireo hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Fa ao anatin'izay ihany koa dia nambarany fa ny vaomera maleo tena misana ny fifidianana miaraka amin'ny vondron'ny firenena mikambana no hany manana ny teny farany mahakasika izay ity androm-pifidianana eto Madagasikara izay. La réaction du gouvernement, la réaction des forces de sécurité vraiment est très confortant. Nahafa-po azy kosa ny fanambarana sy ny fihetsiky ny gouvernement tandroany raha nanome toky amin'ny fiarovana ireo mahasoivo vahiny eto Madagasikara. Ho an'ity mahasoivo vondrona Europeana ity dia tokony ahita vahaolana ara-politika ny samy malagasy ary tsy tokony fianakaviam-be iraisam-pirenena hatrany no atao fialana andraikitra amin'ny raharaha eto Madagasikara.